Misaotranao izay Jesosy no ny haben'ny fitiavanao anay tokoa izay misapanay ny hamaminy izany, ary izany no ifalianay mandrakariva eo anatrehanao ka mahatonga anay velom-panampianana mandrakariva ka tsy mba kivikivy na mitanondrika amin'izay mety zavatra sarotra hatrenay amin'izao fiainana izao. Isaoranay ianao ny fitantananao ny fiainanay tsiraray avy, ary fantatray fa izay tsara indrindra mahasoa anay ianao no mahalala ka dia manatantera ny manome an'izany anay. Dia tahio izay rehetra iriny fonay tompo ianao no hatanteraka izany, fa manan-karena amin'ny zavatra rehetra ianao. Tahio izao fotoana izao koa izay anaovanay ny fampianarana mahakasika ny fiainan'ny fiangonanao, dia ianao no hanome anay ny fahazavan-tsaina feno mba ahazonay mahafantatra tsara ny fampianaranao, ka iorenanay mba tsisy ampiangosongosona anay amin'ny fanarananao. Dia mampianara tompo ary mitenena aminay fa mianja izanakao, amin'ny anaranao Jesosy mangatana izany, amen. Ny fampianarantsika androany dia fanazavana fohy sy tsotsotra ihany mikasika ny fanaikeponona anankiroa izay ao anatin'ny liturgiantsika. Dia misy moa isaky ny temo pastora ity aloana ity rehefa ilaza ny fanaikeponona isika dia hoe ny fanaikeponona araka ny fanaikeponona apostolika. Dia misy anankiray mbola tsy natao foana ny lycéane fa ao anatin'ny ritoaly ilay navonampidirina voaingana ny fanaikeponona lycéane. Ny antony mbola tsy anaovantsika azy satria mety mbola tsy ananatsika ny liturgia misy ny fanaikeponona lycéane, fa amin'ny fotoana izay ampiasantsika azy dia tokony ho imprimena tia dia hozaraina amin'ny fiangonana rehetrarehetra, dia ianarantsika mialohan'ny fotoana aloha ny famononana azy. So dia misabatita keo tsika rehefa manonona ny fanaikeponona, ny sasany lasa avansa, ny sasany misy retard, ny sasany ralentir, dia manjary misy embouteillage be eny amin'ny lalana na eo amin'ny famononana ny fanaikeponona, dia manjary misy tsy fifanarahana zany eo amin'ny famononana fa tsy hoe diso akory fa mikorotana isika. Dia tsara nefa ny anazavana an'izy io. Ny fanaikeponona ananantsika moa zany dia reto no ampiharina amin'ny fiangonana, fa mbola misy koa ny atao hoe ny confession augustane na confession augustinienne. Mbola lava io, lava be io, raha io angamba nysoratanaty dia boky anankiray izy. Dia raha isika aoka isika hanao fanaikeponona araka fanaikeponona augustinienne dia adiny ray tsika miara-manonona azy eto izay vao vita angamba ny fanaikeponona anankiray. Fa ny fotokevitra ilay hoe confession na ilay hoe fanaikeponona dia fintina na hoe famitinana ny atao hoe fototry ny fampianaram-pinoa ny fiangonana anankiray. Fintinanao zany ny zavatra rehetrarehetra hinoa ny fiangonana, ary dia miorina amin'iny avokoa ny zavatra rehetrarehetra ampianarina azy mba ho fantany tsara zany mandritra amin'ny asany amin'ny fiainam-piangonana zany. Ka ny fanaikeponona zany dia fintina, ka raha tadiavinareo anatin'ny baiboly eo ny hoe aiza ao anatin'ny baiboly nahitana fanaikeponona apostolika dia tsy ho hitanao ao misy azy, fa ny zavatra voalaza amin'ny baiboly no fintinina amin'ny fanaikeponona mba ho azonina tsara hoe raha mino an'Andriamanitra isika dia Andriamanitra manahoana no inoantsika, dia fitinina amin'ny fanaikeponona araka ny fanaikeponona apostolika. Misy tenin'Andriamanitra mamehy manazava ireo fotokevitra tsirairay ireo. Ato misy fitinina fa ny soratra masina no mamelabelatra azy, kanefa ny soratra masina ilay mamelabelatra azy io no ny fitinina indray, no ny fitinina dia izay mahatonga an'ity hoe fanaikeponona, zany hoe fanekena ny finoana izay
ananatsika. Dia ilay hoe fanekempinoana ny apôstôlika dia araka ny fampianaran'ny apôstôly. Ny fampianaran'ny apôstôly eo no ny sintonana ny zavatra rehetrarehetra izay noho ny fiangonana. Dia mampianatra ny sorany fanekempinoana ny apôstôlika ny amin'ny Andriamanitra telo izay ray. Dia raha jerentsika eo zao dia azo zaraina telo. Ho an'ny mpianatra confirmation dia mahita an'izany tsara hoe mizara toko telo ny fanekempinoana apôstôlika. Dia tahaka an'izay koa ny nisiany dia ny Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Dia ireo telo ireo no amin'ity no voafaritra ao anatin'ity fanekempinoana ity, na io apôstôlika na io nisiany. Ny fanekempinoana apôstôlika moa dia efa fantatritsika ary efa iainantsika matetika izy io, satria fatonontsika hatrany hatrany mikasika an'Andriamanitra ray manahoana izy, mpanao ny lanitra sy ny tany. Dia Andriamanitra tsy toa ary Andriamanitra ray, satria ny fampianarantsika dia hoe isika zanak'Andriamanitra. Dia raha zanaka isika dia Andriamanitra no raitsika, ary isika mihazona an'ilay hoe ray fa tsy natao hoe reny, satria nampianarana an'io zany dia sahala amin'ny avy ary amin'ny fampianaran'i Jesosy nampianatra mivavaka. Rehefa mivavaka ianareo dia manaova toy izao, rainay izay any an-danitra. Dia hazonona amin'izay zany ilay fanekempinoantsika tafiditra ao anatiny hoe ray tsy toa, satria ny mahatsitoa azy moa dia voalaza ny soratra masinao manontolo ny fahefany hatrany Egipta, hatrany amin'ny famoronana sy ny sisa. Ary hitantsika eto hoe mpanao ny lanitra sy ny tany, dia voalaza ao zany ny asan'Andriamanitra ray. Dia voafitina ao anatin'ireo io fehezanteny anankiray io ny mahakasika an'Andriamanitra ray. Dia ny manaraka ao indray zany hoe ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika. Dia io fehezanteny anankiray dia misy zavatra be dia be voafaritra ao anatin'izany. Mino an Jesosy, dia ny manaraka hoe Kristy, dia manaraka hoe zanaka lahy tokana, dia manaraka mamarana azy hoe tompontsika. Misy lanjany daholo ireo teny tsirairay nalahatra ao anatin'ny filazana sy famaritana hoe iza moa Jesosy. Dia voalaza ao anatin'izay frazy zay ny momba azy manontolo. Rehefa velabelarina io, nahoana izy no atao hoe Kristy, inona moa no asan'i Kristy? Kristy teny grika io, fa amin'ny teny hebreo izy Messia. Fa teny ray ihany io, fa voambolana roa samihafa, satria ny ray hebreo ray grika no ilazana azy. Ka ny antsika zany dia nampiasana hoe Kristy, satria taty amin'ny testamenta vaovao no nampiasana azy, dia ny voambolana grika no nampiasana na namaritana an Jesosy hoe izy no Kristy. Dia izay moa mahatonga ny apôstôly milaza hoe ianareo manao ahy ho izy. Dia hoy Jesosy hoe, dia hoy Petera manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Dia izay zavatra izay dia tafiditra ao anatin'ity fanekempinoana ity hoe maha-Mesia azy, maha-Kristy azy, dia voalaza ao anatin'izany. Dia ny mombamomba azy voalaza ao ahoana nahatongavany tety ambonin'ny tany. Dia fanekempinoantsika apôstôlika dia manao hoe nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, niteraka Maria Virjina, vehivavy Virjina tsy nanambady zany niteraka azy. Nijaly izy tamin'ny andron'ny Pônsy Pilato, nomboana tamin'ny azo fijaliana, matika nalevina. Dia voatanisantsika ao zany ny momba azy, dia maty niakatra any an-danitra izy, mipetraka ao akavanan'Andriamanitra ray tsy ho avy any hitsara ny velona sy ny maty. Mijanona treo zany ny famaritana ny asany tety ambonin'ny tany, ny zavatra niseho taorinan'ny fahafatesany sy ny fitsanganany sy ny amin'ny mbola fihaviany indray mandeha. Dia asehon'izany fanekempinoantsika zany mba hahatonga antsika hoe tsy ho variana koa ny amin'ny hoe rehefa lasa niakatra any an-danitra izy dia vita hatreo, fa mbola ho avy izy araka ny fanekempinoana eto. Dia tezana amin'izany zany fiangonana hoe tsy ho variana tsika fa mbola ho avy ane Kristy Jesosy araka an'izany fanekempinoantsika zany. Dia mino tsika fa hoe mbola ho avy Kristy na dia mbola tsy tonga izy hatramin'izao. Dia manantena an'izany tsika, dia iaina tsika foana zany io fanekempinoana io mba hiazonantsika an'izany zavatra rehetrarehetra zany. Noho ny amin'inona moa ny antony nahatonga azy hoe nijaly tamin'ny andro tamin'ny fanapahan'ny Pônsy Pilato, inona ny antony nampijaly azy?
nangalatra ve izy sa namon'olona ve izy sa nanao zavatra azy tsy araka ny lalàna ve izy dia nijaly tsy voalaza eto zany zavatra zany fa amin'ny fanazavana sy ny fampianarana ny anton'ny ijaliany no ahitantsika ny anton'izany fijaliana nahatonga fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana zany nahoana izy no omboana teo amin'ny hazo fijaliana io ampianarana atsika amin'ny fampianarana maro samihafa amin'ny fiangonana ny amin'ny resaka pasika zany tafiditra ao anatin'io daholo ny pasika dia rehefa miditra amin'ny tapany fahatelo farany sika amin'ny fanekepona apôstolika hoe ary mino ny fanahy masinao dia ny vanim-potoanany pentekosta indray zany no voalaza manomboka ao anatiny hoe ny fanahy masina iza moa fanahy masina inona no asan'ny fanahy masina dia eto ny atsika moa dia hoe mino ny fanahy masina dia nitoina ao dia hoe ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao inona ny fandraisan'ilay fanahy masina sy ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia misy fandraisany matoy zany nampifandraisina eo dia ilay fiangonana tsy miorina raha tsy ao ny asan'ny fanahy masina ny fanahy masina tamin'ny latsahany tamin'ny andro amin'ny pentekosta teo ny hoe nanomboa ny fiangonana voalohany rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly tsika toko faharoa ny amin'ny latsahan'ny fanahy masina dia nanomboka teo ny fiangonana ny voaka nandeha nytoron'ny filazantsara amin'izay zay le mahatonga azy hifandraisan'ny fanahy masina sy ny fiangonana masina dia ny fiangonana ny voalaza eto manko zany dia misy ohatran'izao hoe fiangonana masina maneran'izao tontolo zao dia manaraka eo dia hoe ny fiombona ny olona masina ny fiombona ny olona masina io fanahy masina io zany no mampitambatra ny olona mino velona sy ny olona mino efa maty ray toeranareo na itsika mino eto ambonin'ny tany zany dia efa ray toerana ao amin'ny reo efa nodimandry tany aloha zay le atao hoe fiombona ny olona masina miombona zany isika rehetrarehetra tena iray dia zay no symbolika le fanampianariko anareo tetiny amin'ny altara rehefa ohatra ny altara demi-cercle iny dia manambara ny hoe ny fahafenona zany lay tapany anankiray efa any ankoatra le tapam-bola hita maso no misy antsika dia zay no antony altara boribory demi-cercle fa tsy boribory demi-cercle eo amin'ny fiangonana dia io fiombonany olona masina io zany dia ny fanahy masina no manatanteraka an'izany ary manome antsika zany finoana zany ny famelan-kelo ny fitsanganany tena maty zany rehetrarehetra zany zany dia asan'ny fanahy masina avokoa satria araka ny soratra masina moa Jesosy manao zao hoe raha miteny ratsy ny zanak'olona ianareo dia mbola vovela heloka ihany fa raha miteny ratsy ny fanahy masina ianareo dia tsy ahazo famelan-kelo dia zay mahatonga antsika hoe zava-dehibe ny toeran'ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika zay mampianatra antsika ka mitaona antsika tsy hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra ka ny fanahy masina no mampiaiky ny olona rehetrarehetra ny amin'ny fahotana dia mahatonga azy ho amin'ny fibebahana io moa no lazain'i Jesosy hoe rehefa tonga ny fanahy masina izy ho ampiaiky an'izao tontolo izao ny fahotana satria efa nanota izao ny olombelona rehetra ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay finoantsika zany ampianaran'ny fanahy masina atsika pahatseroviny hatrany hatrany moa zany ny amin'ny hoe isy ny fiainana mandrakizay ireo zavatra ireo zany no ny orenany ny fampianarana na ny fitiny ny fampianarana zay nentin'ny apôstôly ka ny ainan'ny fiangonana hatrany am-boalohany zany tany amin'ny taonjato voalohany faharoa tany na ny rafetany anty asa moa zany eny anyhoany amin'ny roanjato taona taloha taorianan'i Jesosy moa zany no nandrafetana an'izany fanekempinoana zany efa ny ainan'ny fiangonana nanomboka tany zany ny fanekempinoana fa ny an'ny Niseana indray dia tamin'ny teo amin'ny concile anankiray teo amin'ny fahadimy amby roapolo sy telonjato 325 taorianan'i Jesosy mba lavintsika saritsaina tsara zany hoe efa nipetraka zany fampianarana zany satria nisy ady hevitra be dehibe tao Andriamanitra ve Jesosy sa zanaka olombelona ve sa Andriamanitra ady hevitra be daholo zany momba ny toetrany amin'i Jesosy dia zay mahatonga andreto tsy maintsy narafitra ho fiorenan'ny fampianaram-pinoany ny fiangonana zay mahatonga azy hoe fanekempinoana ireo foto-kevitra ireo
dia izay no hitaizana ny fiangonana tsy miova io ary tsy mandeha araka ny sentosentom-pon'ny mpitarika eto ka mahafinaritra azy hoe ohatran'izao ndray mirakla ohatran'izao tsy izany akory ny orenan'ny fampianaram-piangonana fa mifototra amin'izay zavatra voalaza ao anatin'ny soratra masina ao ngamba ny hitantsika amin'izany fa tsy miresaka mirakla mihitsy reto fa tena fototry ny fampianaran'ny soratra masina no hitantsika ao anatin'izany fanekempinoana zany. Inona no mahasamy hafa azy kely? Tsy mifanohitra fa mahasamy hafa azy kely amin'ny fanekempinoana nisiana. Ny ampelantananareo moa tsy misy an'ilay fanekempinoana nisiana fa ny mahasamy hafa azy kely dia nisiana ny ady hevitra maro samihafa tatyarina dia raha nylazain'Andriamanitra ray hoe Andriamanitra nahary ny tany sy ny mpanao ny lanitra sy ny tany dia nisy manao hoe aleo asiana précision kely ihany hoe na ny hita na ny tsy hita dia nampina kely zany ny fanekempinoana apostolika dia nitarina kely hoe nahary izy tsy ny hita maso ihany fa na ny tsy hita maso. Inona ny tsy hita maso? Tsika tsy mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra any an-danitra any tsy hitantsika maso zany kanefa misy ny fanjakan'Andriamanitra hampahafantarina ny mino ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa misy zany no harian'Andriamanitra hatrany am-boalohany zany fa tsy hitantsika maso ary tsy amin'ny alalan'ny finoana no anekentsika hoe misy ny fiainana mandrakizay, misy ny seza fiantrianan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ao hitantsika maso ve zany ary io ilay atao hoe raisina amin'ny finoana ny zavatra rehetra zay voalaza ny soratra masina kanefa ambaran'ny soratra masina fa tsy hitantsika dia izay no hoe na ny hita na ny tsy hita Andriamanitra no nahary azy. Ny siansa moa amin'izao fotoana zao mbola manao fikarohana any amin'ny habakabaka any manao découverte isan-karazany any fa mbola voafetra ihany ny takany. Ny eo amin'i Jesosy indray rehefa miresaka no amin'i Jesosy izy dia hoe manahoana moa zany Jesosy zany manampy tao amin'ny asan'ny fanekempinoana apostolika dia misy ny voalaza ato hoe nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra. Ahoana ny hevitra zany hoe nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra? Satria nisy ny fotom-pisainana hoe Jesosy tia dia nateraky Maria sy Josefa fotsiny dia natsangan'Andriamanitra. Misy ilay atao resaka hoe adoptionnisme, misy théologie hoe adoptionnisme hoe olombelona Jesosy fa nilatsahan'ny fanahy masina izy dia natsangan'Andriamanitra ho zanany. Tsy resaka adoption ny an'i Jesosy fa tena fahaterahana zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Maria ka ny fanahy masina no nanorotoro zany tao an-kibon'ny Maria amin'ny heriny fanahy masina. Fa eto dia lazainy soratra masina hoe nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra. Zany hoe raha hoe miresaka hoe talohan'ny fotoana rehetra zany hoe mbola tsy nisy koa zany Maria dia efa nateraky izy. Te hilazana zany fa Jesosy tsy hoe vao tamin'ny nateraky Maria vao nisy. Zany hoe mampisy précision kokoa ny amin'i Jesosy zany ilay fanekempinoana nisiana hoe ny fisian'i Jesosy dia efa nisy talohan'ny niterahan'ny Maria azy efa tao izy. Zay le ilazan'i Jesosy manao azy hoe mankalaza ny anaranao zay niarahako nanana ny voninahitra zay niarahako nanana taminao fony mbola tsy ary izao tontolo izao. Zay ny fampianarana lazain'i Jesosy rehefa mivavaka izy ary amin'ny jaona 7:12 dia hitantsika tsara ao mazava tsara hoe fony mbola tsy ary izao tontolo izao dia niara-manam-boninahitra tamin'Andriamanitra raha izy. Dikan'izay izy efa nisy talohana niterahan'ny Maria azy dia zay no asian'ilay fanekempinoana nisiana hoe ampidirina kokoa mba hampiorina kokoa ny fampianarana ny amin'ny Kristy Jesosy ny amin'ny atao hoe préexistence tany aloha ny zavatra rehetrarehetra. Zany hoe Maria mbola tsy nisy, Jesosy efa tao. Dia niteraka Maria dia Jesosy indray no nivoaka avy tao. Dia izay ny mahasarotra ny fandraisana fampianaran'ny fiangonana raha tsy ny fanahy masina no manazava azazavatra zany. Zay le voalazany fanekempinoana nisiana ato hoe nateraky ny ray talohan'ny fotoana rehetra izy. Dia ny fiombonany ny hoe fitovizany na ny égalité-ny amin'Andriamanitra maha-persona anankiray azy amin'Andriamanitra dia hamafisiny hoe Andriamanitra avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina. Tsy nohariana fa nateraka maray substance amin'ny ray. Zay zany ny toetran'i Jesosy
tsy noharina izy sahala amintsika noharina fa ny voalaza ato moa dia hoe fa nateraka Andriamanitra nateraka izy fa tsy noharina dia hoe miray substance amin'Andriamanitra ny maha izy azy zany a dia mitovy amin'Andriamanitra. Raha mamaky tsara ny Hébreu ianareo ary amin'ny Hébreu toko faha-voalohany andiny faha-enina amby roapolo dia milaza Andriamanitra hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika. Ny filazana ny amin'ny filazana an'izay teny izay a dia verbe sujet au pluriel fa verbe au singulier. Dia raha ohatra ka isika mandinika tsara ny soratra masina dia ahitantsika ny amin'ny filazana ny amin'ny hoe ny fisian'Andriamanitra Jesosy efa tao ilay Andriamanitra voalaza eto Andriamanitra marina izy dia efa tao izy dia voafehiny izay fanekempinoana nisianina zay azavainy izay fanekempinoana nisianina zay zany ny amin'ny hoe fisiny tany aloha tany fa satria ny fanekempinoana apôstôlika manko hoe mino an Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra lahy tokana dia mijanona treo ny fanekempinoana apôstôlika fa ny nisianina manitatra kokoa izy mampiseho fa hoe efa tao izy talohany nahaterahany talohany nahatongavany nofo Andriamanitra Jesosy dia efa tao ary Andriamanitra izy. Dia hitantsika amin'izany zany a ny amin'ny hoe fisian Jesosy tany ambolohan'ny tany dia aseho amin'ity fanekempinoana nisianina ty ihany koa ny amin'ny hoe ny fanazafandalinana sy fanitarana bebe kokoa ny amin'ny hoe nijaly raha nanapaka Apôstôly Pilato matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika dia hoe nijaly izy fa naninona izy nijaly dia azavainy fanekempinoana nisianina izy hoe inona ny antony nampijaliana azy dia zao nomboana tamin'ny hazo fijaliana izy hisolo antsika zany ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana zany a dia hisolony atsika hisolony ahy hisolony ianao zay zany ny antony nahafatesany teo koa tamin'ny dia nijaly izy nalevina ary nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina dia asehony ty fanekempinoana ty zany fa hoe ny fahoriana sy ny fahafatesany ny aretany rehetrarehetra teo amin'ny fihitsaran'ny Pilato zany a tsy nohony aminy hoe nanao meloka izy fa hazavainy mazava tsara eo zany hoe nohony amiko zany nohony amintsika olombelona no nahatonga azy ho faty teo dia manazava azay kokoa zany a ny fanekempinoana nisianina ary akoatran'izay a ny atsika ny masany ny apôstôlika dia manao hoe ho avy indray izy hitsara ny velona sy ny maty dia mijanona treo ny atsika moa ny fizarana fahatelo fa ny any fanekempinoana nisianina indray manao zay hoe ho avy indray amimboninahitra izy hitsara ny velona sy ny maty dia azavainy hoe ary tsy hanam-pahatamperana ny fanjakany zany hoe lay fanjakany mandrakizay ilay voalaza hoe fiainana mandrakizay zany a tsara ampidirina ao mba ho fantatry ny olona fa hoe ho mpanjaka maharitra mandrakizay ny fahefan'izany Kristy zany fa tsy hoe ho avy fotsiny izy hitsara dia avy eo rehefa mitsara izy dia makaizy dia inona no tohiny dia azavain'ny fanekempinoana nisianina eto moa zany ny amin'ny hoe zany fanjakana zany ane ka tsy hanam-pahataperana intsony dia zay zany no fanampiny nentin'ny fanekempinoana nisianina dia ny tapany fahatelo farany dia mahakasika ny fanahy masina dia ny fanahy masina zay ny atsika ato moa tonga dia hoe mino fanahy masina ao dia mijanona eo a fiangonana masina maneran'izao tontolo zao a dia mila ezaka be ny fanazavana fitohizan'izay fa ny nisianina zany dia manampy izy hoe iza moa le fanahy masina dia voalazany ato hoe izay tompo sady mpamelona izay avy amin'ny ray sy ny zanaka izay hitsahona sy omemboninahitra miaraka amin'ny ray sy ny zanaka zany hoe lay maha izy azy an'ilay fanahy masina zany tany sainy eo ny hoe tompo lay hoe tompo hitsahona omemboninahitra dia lay voninahitra fanomean'Andriamanitra ray lay voninahitra fanomean'i Jesosy dia atao koa amin'ny fanahy masina mampiseho hoe Andriamanitra koa zany a ny fanahy masina zay omena an'ireo fombafomba fanao amin'Andriamanitra ray sy zanaka ireo dia zay mahatonga azy manao zao hoe izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsahona sy omemboninahitra koa izy dia voalaza ao koa zany fa hoe ny fanahy masina tsy hoe taty amin'ny pentekosta vao tonga amin'ny fanahy masina fa ambarana eo zany araka ny teny ato manao hoe izay niteny tamin'ny alalan'ny mpaminany ny teny zany ny fanahy masina zany dia miteny
fa tsy atsika manko ohatrany hoe hery ohatrany hoe puissance zany etretintsika salamina ohatran'ireny manao ninjanninja sisareny angama dia maka puissance tsy zany ny fanahy masina hoe maka puissance tsy zany ny fanahy masina fa fanahy masina dia Andriamanitra monina ao amintsika izy manazava ny saintsika izy mampino atsika ny tenin'Andriamanitra izy fa ny tenin'Andriamanitra no manome atsika ny hery rehetrarehetra ahafahana mijoro tsara amin'ny finoana dia zay no ambaran'ity fampianarana nisianina ty ny amin'ny hoe efa niteny izy tamin'ny alala mpaminany zany hoe midika ihany koa izy a fa tsy tamin'ny andron'ny pentekosta voateo ny fanahy masina fa tamin'ny andron'ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha dia efa tao ny fanahy masina dikan'izay zany a efa nisy hatramin'izay koa zany ny fanahy masina zany hoe rehefa manazava zany ianao mampianatra an'la izy ianao dia hita ao anatin'izay ny amin'ny hoe préexistence ny fanahy masina talohan'ny zavatra rehetra ihany koa zany izy dia zavatra anankiray manaraka ato hitantsika retiny hoe mino ny fiangonana koa ao zay masina apostolika manerana izao tontolo zao dia hitovizana amin'la anankiray teo fa zay zavatra mahasamihafa kely azy fotsiny dia ny filazana hoe fiangonana tokana io le hoe église catholique masina saint et apostolique dia manerana n'izao tontolo zao manko ny katolika azafady fa le tokana ray universel dia manerana izao tontolo zao universel fangaroharo ny teniko fa ao anatin'io zany le fiangonana katolika tsy le katolika romanina akory le resahana eto fa fiangonana katolika anankiray manerana an-tany dia tokana no ilazana an'izany dia voalazany ato hoe apostolika satria ny aty manko hoe tsy nisy hoe fiangonana apostolika ny ato fa inona no mahatonga azy hoe nifaritana hoe fiangonana apostolika dia ny fiangonana zay misy atsika zany mihazona amin'ny fampianarana araka ny fampianaran'ny apôstôly dia zay voalaza ato anatin'ny soratra masina zany zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ato fa tsy fiangonana miankina amin'ny fihetsiketsehan'ny mpitarika anankiray le izy tsy miankina amin'ny nahimpoko zay mpitarika no iorenan'ilay fiangonana fa miankina amin'ny fampianaran'ireo apôstôly ireo inona no ambarany apôstôly dia ny boky ray manontolo moa zany a zay voalaza aty amin'ny testamenta vaovao dia mino ny batisa iray ho famelan-keloka ary miandry ny fananganana maty sy ny fiainana mandrakizay dia hitantsika fa ato zany hoe ny ary manao zao hoe ary ny fitsanganan'ny tena maty izy tsika fa ato manao zao hoe miandry ny fitsanganan'ny maty sy ny fiainana mandrakizay mampianatra atsika koa zany fa isika zao zany a miandry an'izany fa tsy mijery tsy mpitazana atsika fa isika ao anatin'ilay miandry ka manatena fa ho avy ny fisininy atao hoe fitsanganan'ny maty ary ho avy koa ny fahatanteran'ilay fiainana mandrakizay zay hoenton'i Jesosy le hoe tsy hana-pahatamperana ny fanjakany tsy mifanohitra zany zavatra voalazan'ireo fanekempinoana anankiroa ireo fa ny anankiray a nampy kely ny amin'ny zavatra hoe tokony ho faritana tsara kely ity mba hahatonga ny fampianaram-pinoana mamaka tsara ao anatin'ny fon'ny kristianina ka sao adino ka tsy voalaza eo amin'ny finoany ireo zavatra ireo dia ireo ny fampianaran'ny fiangonana rehetra na aiza zany a dia miorina amin'ireo zay zavatra voalazan'ny fanekempinoana ireo dia miodikodina amin'ireo ihany a zavatra rehetrarehetra satria ireo efa nandalo ady hevitra be tamin'ny konsile ny fiangonana dia namoaka andreo fehi-kevitra reo ka ireo tsy natao hoe foanana ny fanekempinoana apôstôlika dia ity no tazonina fa ny fiangonana hatramin'izay dia mihazona andreo anankiroa reo satria mifameno tsara reo a amin'ny fampianaram-pinoan'ny fiangonana zany a mba hahafahan'ny fiangonana mahafantatra izay tena fiorenan'ny fampianarana zay hitaizana sy hanabeazana azy mba haharitra amin'ny fanaranan Kristy dia zay ngano azo anazavana foy andreto fanekempinoana anankiroa ireto mety misy eo amin'ny 100 taona eo nga manelanelan'ny reo fanekempinoana anankiroa reo fa na izany na 100 taona efa tany amin'ny taon-jato talolo be tany daholo no ny siny zany fanekempinoana zany kanefa mbola iainantsika zany mandraka ankehitriny ka iorenan'ny fiangonana tsara dia mino fa rehefa hanonona an'io tsika dia hitanareo tsara ny tena ny ventin'ny hevitra zay voalazako taminareo teo zay a rehefa manonona azy ianareo hitanareo tsara hoe ay ve zany tokoa no zavatra tokony
ho hinotsika sy ho azontsika mafy mba tsy ho taitaitra ny karazam-pampianarana mively apongany a tsy dia lasatsika mako tsy mitendry orkestrany a tsy dia mirona makantsika hoe mandindiny ary dia mirona farantsika tsy mipetraka amin'ny finoana marina atsika fa lasaky taitaitra fotsiny ny amponga sy ny zava-maneno ka tsy zany akory no zavatra lehibe fa hoe inona ny tena fototra iorena ny finoatsika dia ireo izay fehezin'ny fanekem-pinoana anankiroa ireo no azontsika tsara ka tsy azo ho fitahina ntsony isika fa mihazona an'izany dia ampy izay ho amin'ny famonjena antsika rehefa tonga Jesosy ho an'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra amen. Vavaka isika to misotranao izay Jesosy nahafahanay mizara izany fampianarana izany eto amin'ny fiangonanao hitahionao ity fiangonana ity mba hitoetra tsara amin'ny finoana velona ao aminao ary tsy hianana na hisalasala intsony amin'ny fampianarana izay atolotry ny fiangonana fa mba hiazona izany hatramin'ny faran'i Jesosy. Fantatra fa tsy mora ny manaradianao ary be dehibe ny zavatra sarotra takarina saina ranofo amin'izay nambaran'ny teninao ary izany nahatonga ny maro ny hemitra rehefa naheno ny teninao ka hoe sarotra izany teny izany kanefa izay kosa mino ary manaiky fa ianao fanahy masina no hampianatra sy hanazava aminay ny zava-miafy ny teninao rehetra mba hanananay finoana velona hanananay koa ny fanantenana amin'ny farany. Hiampitomboy ny fahalalana ianao tompo ary ampianaranay isanandro fa sitraka indrindra ny hahafantatra sy halala ny teninao izay manome fiainana aminay. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen.